Fotoana ny tantara mitohy eto amin'ny radio Don Bosco. Mamela ny heriko. Nosoratany Lota Rafalimanana. Ovelomny Omny Ajanirina. Vanso miaraka amin'ny Lemek, Erlanto, Arliva ary Tahina Nantenaina. Roland Ramanatsoa nandray feo, Anjy Arliva ny nanatotozy. Efa volona tsara zany zao ny malalako. Matory indronga sisa dia tonga le andro malaza. Tsy resy, miresaka aminao nge zaho toa ilozanao mandinika ny endriko fotsiny. Sa misy tsy mety angahy ity amin'ny tarehako? Ionja. Tsy resy. Dia isotranao Tsy azoko. Dia isotranao tamin'izay rehetra vitanao tamiko Rionja. Efa taona sady zao ny arahantsika. Tao anatin'izay efa taona izay dia tsapako fa tsy toy izao akory ny fiainako raha tsy teo ianao. Ay ve. Tsy resy tsy hitako izay havaly anao. Ianao rery nanolo tanana fony tany am-paralary ny fahoriana. Ianao no nanavitra ny fiainako tena tendrombohitry ny fahantrana. Tsy ho voakosoka mandrakizay atao poko ny zava-bitanao tamiko. Ay ianao koa. Navelao any zany fa ny fanomanana an'ilay andro volamena zao no tokony ny resahana. Sa tsy zany? Marina zany. Ataovy mahazatra any lesy. Okey ary. Parmanina, mba meo amin'ilay mahazatra roa ange azafady. Misaotra. Dia ahoana litiry valy Efa vonona tanteraka zany ny akama va? Efa vonona ny amin'inona moa zany? Amin'ilay andro ray toa zato fa inona indray. Ay ve. Efa trinelitsika no vonona tamin'izany Dia tena nambady koa moa zany nareo. Ohatray. Inona ny olana? Fa mbola tsy tokony hiditra amin'izany anga moa za raha ny fahitany lahy. Eny tsy tako tsony ange izay manakana nareo sonja amin'izany. Nareo raha teo efa mifakalala toetra tsara sady efa azo lazaina ho manana ny ampy. Tsy ohatranay. Fa ela zao maninona? Inona zao moa mahory an'lahy? Na ny bogosité, na ny vola, na ny fiara. Ataoko fa nanany ladolo eny izany. Ka tsy hany mihitsy letsy le olana fa le alaina vady mihitsy ny tsisy Tao sary bakolo fanalana ididy avokoa ny akamarony. Aza maika amin'izany letsy bro hiteny foana zany rehefa tonga ny fotoanany. Fa misaotra ny lahy tokoa letsy Fredo Tsy azoko. Fa misaotra nany amin'inona lity? Misaotra ny lahy tamin'ny fanampiana sy onja. Indrindra tamin'ny fanampiana tonga amin'izao toerana misy azy ao. Raha tsy teo ela inoko maromarona fa ho sarotra tamiko na dia nitondra ny onja amin'izao dingana goavana indrindra izao aza. Makasitraka lesy frera. Rehareo any manonona ny laoralako. Ay vetsy. Aza misairana misaotrana amin'izany lesy lahy fa zay le mahampinamana. Zavatra tokana ihany mangatahako amin'lahy. Laza hoe aoka mba tsy lahy mihitsy ny ampijaly na hoe sanatria ampahorana eny anabavika iny Ay ve. Mahazo mandro vono vato elarany amin'izay ka. Ka mba manao ahoana hono zao fianatokantranonareo ato Romino Mba milamina ihany? Milamina tsara ka. Tsy misy olana. Tsara kosa zany ko. Aron tokoa Ianareo mivady ireo tokoa moa zany tsy mba mieritreritry niteraka mihitsy. Na reso frango koa dia mitovy mihitsy ka.
Isaky no miresaka dia izao zaza zao foana. Izany ihany nefa nampifamaly anay ato isanandro. Karariny kosa anie miasy. Mba efa te hisy antsy dada amin'izay satria ny taona nge mitombo foana e. Na za koa zany ery mihitsy afeloko fa mba efa te hilalaon'ny zavoko amin'izay. Hitanao tsara fa efa miahatra ihany papa. Sady iza indray moa no andovan'ireto harembe nangorontsika reto raha tsy ny zanaka reso Franky. Raha sanatria misy ny olana inona moa no manakana anareo mivady tsy anatina mpitsabo. Fantatra tsara ny tianareo atongavana rery papa. Saingy matoa tsy mbola misy zany dia mbola tsy tonga zany ny fotoanany. Iny miankina aminareo mivady ihany fa mba faniriana ihany ne ny ahy. Ara-janonany amin'izay zany resaka zany oasy. Ny fanomanana ny dianareo rapito zao no tokony hiverina. Tiako aiza. Hatry angamo nareo tsy andeha hamonjy ny raharaham-panambadiany tsy resy indray. Rapitso kely izy. Ay tokoa moa. Tena saiko tsy tsaroako raha tsy niteny ianaoko. Fa tiako ahoana koa moa zany. Moa tsy samy nomena fanasantsika tery mianaka. Si to tsy te andeha ho any ary papa ka. Fa maninona ka? Kamo. Fa kamo ahony. Ianao ty koa to tsy azoko mihitsy. Ka tsy tiako ny ale tsindritsindrina sy izay sy tiavana ary papa. Aleoko mihitsy tsy mandeha. Ay ve. Tsisy mihevitra ny anao an'izany akorany ihany fa nieritreritra ao mihitsy angamba no manenjika anao e. Ko raha tsy vahiny amin'ny toetran'le brikla iny ako. Matikampo sady miseho milay kanefa dia arendra fosana no mba hisekosekoana. Tsisoko kosa angamba zany teninao zany. Fanampiana fotsiny nataon'ny fianakaviam-badiny fa ny herim-po sy ny fikirizana nananany tsy reso no nahatafita azy. Aleo moa dia kena mba tsy fandirany. Ka tsisy an'izany fa tsy maintsy miaraka aminay sy Franky ianao raha pitso. Dieny izao dia mandehana miomana. Mandeha nama le fotoana ka. Efa bolana sady zao no navitana an-darahantsika. Oy, tsapako. To tsy mampino hoe andray ny 7 volana sady le sombony antsika. 10 volana tokoa moa zany sisa dia ho tonga ny vahiny kely. Vetivety e. Fa mba inona marina zany ny antony tsy hiterahany mihitsy Franky hatramin'izao e. Zay indray ianao. Fa za nga ny tranonjana no aty amiko ianao no manontany an'izany kosa e. Ianao koa mba akizintona. Asa efa be loatra koa ngamba ny ratsy vitan'izy menakafy. Hany ka tsy omena Andriamanitra tarana. Indray izaho mba vavanao ry tsy resy. Faroviana ihany zany vao mba ho lefy eo am-ponao zany fankahalana ho an'ireny olona ireny ha? Tsy ho lefy mandrakizay atao-poko zany raha izay no tianao ho fantatra e. Maika mitombo asa. Mba nahitanao soa ihany angery zareo reny. Tsotr'izao mihitsy ianao raha tsy nisy an'i zareo. Marina zany. Mety tsy toy izao tokoa angamba ny fiainako raha tsy teo reny olona ireny. Izany mantsoa. Ohatr'izao mety mbola teto anilako ny reniko sy ny mpiray-tapo amiko saingy indrisy. Na izany azy zavatra efa lasa zany. Ary ny lasa tsy hiverina tsony. Dia sarotra be aminao ve ny anaiky raha hiteny aho hoe mba mahaiza mamela heloka e. Efa ela ny teny an'izany tamiko ianao e. Kanefa malahelo aho milaza aminao fa na ny nanasana n'ireny anatrika ny raharaham-panambadiantsika aza nampanenina tanteraka. Saingy tsy maintsy nanaiky moa noho ny fanajako ny tenin'ny reninao. Tsy resy a. Tiako fantatra hoe ny olo-po rehefa mihotrika ela loatra dia zavatra roa ihany mety aterany. Na valifaty na areti-po. Le voalohany angamba ny tsy maintsy ho tanteraka. Saingy mety za mivantana no anatotosasy. Oay, misy olona zany fa andraso jereko vetivety. Mahefo zany fa tonga dia efa mandroso. Midira fa tsy mety io. Dia ataovy eo ny resakareo fa andeha karakara sakafo a. Dia ahoana ity? Ao tsaratsika ka. Ohatriny nainao lany teny hoe mino sy rafatra. Sady iso ny sofiko. Tsy diso ala fa tena mino tokoa le vosainay teo. Le olona faran'izay tsy reveny lahy indrindra eto ambonin'ny tany. Sady izay moa le fomba filazany lazy. Fa ahoana ity? Fa misy iny?
Petraha mihitsy aloha lafa iresaka tsika. Ekenare. Allo? Vao avy any amin'ny dokotera mihitsy aho zao dia pozitif ny valiny. Eno a pozitif. Zany sao dia zao. Eny ary miandry anao biso. Ohatry fa inona indray hono izao mahafalifaly anjanaka izao fa misy inona? Frank nresaka tamiko teo rery papa. Tao tsapako ery ny afalin'le vadiko raha vao nolazaiko azy ny vaovao mahafaly. Vaovao mahafaly? Ho tanteraka ty ho ela ny faniriany papa. Fa ho tanteraka ahoana ny faniriako ry kialakely ty a? Fanga papa tsy te hilalao zavikely ndraika. Fanga. Ena rery papa. Zany ve? Volanitra ka tsy sakatro marina. Tsapako sahady ny afaliany mino vady amin'izany fahasoavana lehibe izany. Raha ny fahazoko azy mantsy mety efa tena ela mihitsy izy mivady no naniry ananjanaka saingy izao ngamba vao tonga ny fotoana. Aza no niandra nga izany resaka izany fa lehibe maheno anao miteny an'izany nanomboka tamin'ny 4 ariva ianao no efa henoko nilaza an'izany. Izao efa misivy sasany alina mbola tsy tapitra ihany. Leo Inona koa nefa ny olanao amin'izany? Sa mampalahelo anao koa ny fahafantarana fa mananjanaka mino. Inona moa tokony alahilovako an'izany? Ary zareo aza mba efa sahirana vao nahafotsy vary. Katao marary be foana mantsy ny ianao raha vao miteny aho hoe mitoejazo mino. Inona koa ny tokony ataoko akarary aina amin'izany? Asako. Ny lavakoroko angano ny voahany izany afaka fito volana. Way, Frank tia miantso anaty. Vetivety aloha. Allô? Mitony tsara aloha fa tsy misy eniko ny zavatra lazainao maninona tsara hoe Frank any amin'ny hopitaly eny ary ho avy any izay zao dia zao. Fa hoana hono? Loza ary tsy resy tena loza. Loza hoana? Maty angara fatro? Zany rehefa aza dia miteniteny foana eo ianao nisy namono ny mino. Maninona? Dia any amin'ny hopitaly hono izy izao sady maratra be. Inona koa izao no mampikorobaka anao amin'izany? Tena tsy azoko mihitsy. Mitsangana teo ampandriana teo ianao dia ndao any be filatanana zao dia zao ka malaky ianao. Tsy tonga any mandehana ianao raha mazoto. Andray. Miala tsiny hono efa sarobidy loatra amin'ny torimasony. Meo alany lakile any fiara fa ela be izany ianao efa tsy mahagaga. Eo mola tabatra io Fa inona marina ny tena zavanitranga ry dadatora fatro Ka araka ny filazany miny dia hoe tamin'iny lalatany mangingina mankany amina iny no nitrangany tsy napozina. Raha izy andeha ho tahaka ny isan'andro iny hono nisy olona roa lananakana ny fiaranentiny. Mino aho fa efa azonao an-tsaina ihany angamba ny toy any tantara. Tena loza. Ny mahagaga fotsiny dia hoe tsy nisy nanombinana ny entana tao anatin'ny fiara. Eny fa na dia ny finday ambino aza mbola hita tany aminy. Rehefa navita ny sitrapony ratsiny tamin'iny izany ry le tsy vanina dia nandositra avy hatrany. Izay indrindra. Saingy raha ny filaza mino aloha dia toa hoe tsy nanolana azy verivery ilay maty fa vonjy-daroka ihany no nataon'izy ireo taminy. Nga mba mahagaga indray izany. Ary nanahoana tokoa ilay zaza tao an-kibony. Dia sanatria ve ka indry sianaka afaka tsy fidin'ilay zaza. Zany ve? Andray mba mampalahelo koa mino raha izany. Mampalahelo angatsy raha be ho izy ianao no mampiolona sy mandamy mansaina izy mivady. Indrindra fa mino
manahirany. Tena tsapako. Mahirisa tatatoa. Dia zany ny zava-nitrangatandry tsy resy aho. Mampalahelo ny mahazo anazy telo mianaka, indrindra moa fa imino mivady. Diso fanantenana tanteraka. Inona moa no tokony hampalahelo anao amin'izany? Sa za zao matombotra angaminy. Indray kosa zato ianao ry tsy resy aho. Fa ny mahagaga tokoa dia tao tsy mpaninda karaky ny everako azy na havanina ny losa. Ohatran'ny hoe olona ny karamaina manokana mihitsy mba hamono azy sy hanala ny zaza tao an-kibony. Si, todoany zava-bitana izy menakavy zao hoe. Mino marimarina fa voasantatra ampavarahana ihany zao. Fa ny manitsa be mbola ho avy e. Mareno koa ianao ry tsy resy aho. Mamenatr'olona raha sanatria misy mandre. Ka efa salama tsara zany ianao zao? Ny vatana ve moa tsy ho salama e. Fa ny saina tsy mety milamina. Maninona nefa raha mba mivoaboaka ny ivelany any indray aloha e. Ianao koa nge mihiboka lava atao trano ato foana ka aizany no azo aina. Malahelo an'le vadika ry papa. Miseho matanjatsaina fotsiny izy mba hankahirezana ana dia efa mamaharitra eny amin'ny endriny aza ny mariky ny hakiviana. Lalana tsy maintsy lalovany miaka ny rehefa mbaravarana rehetra ny izao ro mino e. Matotsy ny tiany zaza iny dia mbola misy tsy anjara zany. Eny, marina ny tenin'ny papa hoe mila mitady rivo-baovao any ivelany any tokoa. Zany angamba zao no mety hampihena ny sorisoritsaiko. Manahoany mino? Salamo. Afaka mipetraka eto akaikinao eto ve za? Tsy maninona ka. Fa ahoana ny nafantaranao ny anarako? Fa tsy tadidinao nga za? Fa iza moa raha tsy mahadiso? I mahefa re, le namany tsy resy. Tsy tsaronao ve? Ay, tadidiko. Miala tsindray fa tena tsy tonga saina mihitsy aho. Fa aveza ianao? Avy nanampy any zalahy amin'ny studio tatsy aho dia natazana anao dia mba mivily e. Ay, tokoa moa mpilalao sarimihetsika ianao. Aka, tsy dia milalao loatra fa kameramanina no tena asako. Ay. Fa ianao tokoa ange hoe ohatrany tsy sarotra hoe manana problème be zany e. Sa diso a? Eny e. Misy olana kely. Zany ve? Tsy azoko fantarina nga? Ny etanjaraina nge ny mora zaka izy ny tolo e. Na dia tsy afaka many olanao aza mety mba hanamaivana ny adi-tsainao ihany ny filazana an'izany amiko. Tena satroko dia satroko tokoa ny zara amin'izany aminao saingy indrisy fa za zao tsy maintsy miala eto. Efa amin'ny efatra hariva zato mantsy zao. Zany ve? Eny e, fa raha tsy mampaninona anao dia aleo mba hifanamela raha telefona ihany tsika. Sa tsy mety aminao? Tsy olana mihitsy ka. Misaotra. Tsy maninona fa aleo ateriko ianao e. Isakaiky tsy mantsy ny fiarako. Ay, eny ary raha tsy mampaninona anao. Efa miaraka zany isan'izao. Eno amlahy, efa ho tapabolana zao. Tao tsy mampino ihany izy zany ka mafy ala. Tsy hitako koa ange izay mampiomehy anareo amin'izany e. Atao tsy nino ihany aho hoe ela leny seho azy nankala azy mafy no nanjary miaraka amindray kehitriny. Tro ihany le fitiavam-behivavy a. Aiza moa nalalany lara mba tena anjara tokoa ny anay e. Zany Zy mino koa ange le ty ka hitako mba mirevy anay ihany a. Anjara se aza manao an'izay mampimely se lara Fredo.
dia mbola tsy maharaka ninninona moa zany na Frank amin'izao. Azoko antoka mihitsy. Mino marimarina fa tsy ho ela dia ho arany ihany zany. Dia sy fantatro loatra mantsy raha i Frank. Aza dia miteny mafy loatra ilay salasa renindreo zany resaka izany a. Izay voaloza eo. Dia maninona raha henoko? Onja. Fa inona indray moa zany ny konokonon'ny reto ato e? Tojo ny tia noho ny le anadahanao rinja. Tojo an'le anjara noho nisy fa efa ela ny era. Sa tsy marina zany rahalahy? Tsy azo. Tsy izany kanjo roba fa ela be zany fa maninona raha tonga dia tsorina hoe miaraka nareo sy mino ahoana tsara oeritsyresy i mino Frank ve? Fa iza ndray? Tre mantro. dia ahoana tianao ihany ve aloha le toerany? Tena tiako be mihitsy le tsy zao mihitsy nge le tena tsy afoizako any lahatiro mahefy tena hoe ailà mihitsy ny manome fahafapo ka veriko amindry foana ingeo afa ny asambatra andry ihany ny tena tanjoko e. Tsy misy akoatran'izay. Tena tsy mitovy mihitsy aloha nareo sy Frank e. Zany izay rehetra tsy azoko tany aminy aty amin'ilay no ahitako azy. Dabo ihany aloha zany resaka Frank zany fa madikidikina dia mieritreritra an'izany azy e. Ay le ty e. Tsy hitanao ve iny? Inona? Iny lasa niritona ny voaka iny Frank. Loza fa tena hita amintsika. Mino fa ezakazaka ho aizy ianao iny e. Mipetraha aloha fa iny nary ty. Mino Mino. Tena naniatezerako sy ny alaheloko ny ampiariko aminao ry mino angamba dia efa nyvonoko sy ny roako tsy hijanona ray segondy eto akory ianao. Mba noverina olona lehibe matotra sy misainy ty ianao kanefa dia tsy nampozina zavatra vitanao. Fa naninona nefa raha nitazonanao Frank fa tsy navelanao andeha. Iny fa na dia ny fanazavako sy ny fonako fotsiny aza. Fanazavana inona tsony e. Efa mazava be ny lazainy reto sary reto fa tena nitsaka tsahanao sady tsy nasianao dika ihany tsony ny aso ny tokantranonareo e. Zao ny vokany lasy Frank. Ary raha izay farateny nataony teo zay dia kely ny vonoko raha mbola anaiky handray ny fifonana sy ny fanadiovan-tenanao izy. Papa very tanteraka e. Tena tsy naposika fara amin'izao nydrendrarendra kely ny rahako tamin'ny mahefa. Marenina eo. Na ny miainanao miteny an'izany aza marikiriko aho. Zazatala tsy saina. Eo ianao fa lasa. Dia faly zany ianao zao satria rava ny tokantranon'olona. Zay ny olona ve no nisaraka dia zany ho tezitra. Sady raha ny fahafantarako azy ange toa tsy misy idirako mihitsy zany zavatra lazainao zany. Misy dia misy tokoa satria ianao no nampirisika ny mahefa tamin'ireny adalàna tsy fampiseho masoandro ireny. No iveriko famba vazivazy ny zavatra henoko indray andro ry. Ay moa ka tena azafady kosa aloha fa za ahoana moa no nampirisika ny mahefa. Hita fa marina zaniko. Fa nga izy zazakely ka tsy alalan'izay tokony ataony e. Sady tsy azo kokoa nge zay mampitabatabanaao amin'izany e. Sitrapony ny azo ka velao zakainy. Dia mbola sahanao ihany ve ny milaza an'izany? Mba oloninona loatra ry ty ianao ty e. Olombelona fa tokony ho inona indray mora matoa. Sazazy mianakavy zao matoa tanteraka. Adinonao koa nga le teny soratra masina hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Soratra masina. Dikan'izany teny izany angamba tsy fantatrao akory. Fa le mahefa iny koa aza atao mifanena amiko iny fa ataoko maivana ohatran'ny volomborona. Diso ty vehivavy loatra.
Mitony mihitsy aloha ianao ka inona azy ty ianao ty ange ho ka tena lasa kizitina mihitsy tato ato zay tondra voka marina anga ka tsy atao mahagaga. Dia ahoana tokoa moa zany momba antsika reto ro Maefa? Efa ho 5 volana ange zao sarahana izy Frank e. Ahoana amin'ny ahoana moa zany ny tianao hatongavana fa tsy azoko e. Fa tsy azonao ahoana koa e. So adinonao ary fa olona nanana ny tokantranoko angiany nadalainao e. Fa nadalaiko ahoana koa e. Oka ho tsaronao tsara fa noho ianao narava ny tokantranona izy Frank. Tsy misy afa-tsy ianao ny fototra nahatonga an'izao rehetrarehetra zao. Tianao mihitsy ny fiainako. Azafady, ianao nge tsy niterenana ny vozonana niaraka tamiko e. Anga ianao zazakely ka hoe nitambatamazoko tamin'ny bombosy bisikimba anakana. Ianao mihitsy ny tena maivandoko. Ie, tsy afanandady koa satria mbola tao anatin'ny fahalemeko ny nararotinao. Efa fantatrao tsara fa... Mangina aloha ianao fandray n'ity appel ty ahy. Allô? Dia ahoana ny ty ranofy a? Any amin'ny hôpitaly hoe ty? Zany ve? Okey are, ho avy any zay zao dia zao. Fa misy inona hoany? Andao monjy antsiresany amin'ny hôpitaly zao dia zao hoany e. Aingany ianao? Fa misy inona hoa? Fa misy inona ry Maefa? Aza be fanontaniana fa rehefa tonga any ianao mahita anazy e. Dia arabaina ry izy mivady a. Arabaina nasipa kely mafatifaty. Eno a, arabaina kely onja dia marorotaiza. Dia misaotra betsaka kia. Misaotra betsaka nareo roa tamin'ny firarentso. Ombako manana zany tenony zany e. Nareo moa zany mampalahelo fa na dia mate anaraka ny diany aza dia indrisy fa... Makisitraka be dia be kanjo ry zareo a. Dia misaotra be dia be. Fa maninona ny tapahanao ny teniko e. Tsy azoko mihitsy koa ianao ty a. Saitra lafa ho avy tsy ola koa ny anay e. Efa eo ampahany manana ny raha mihitsy zay zao. Maefa. Tena marina? Ohatsay, zava-dehibe ohatr' izany ve dia tokony ataoko vazivazy aminao e. Dia zay tsy zay mba fikasany ary dadatora fatso a. Everiko fa tsy disikoso zay raha mba ilaza fa izao angamba ny fotoana mity. Miankina aminareo ihany io kia. Olo lehibe mahalala an'izay tokony ataonareo nareo ka tsy aty mihitsy angamba no andeha andrara an'izay fikasana iverinareo fa ahazo ny fiainanareo. Misaotra papa. Tsy misy tokony hampanahanao tsony momba anay. Zay sy Frank raha teo fa nisaraka ra-panjakana. Vonina marina ho any aretina mahazo any papa ty e. Tena tsy fantatro mihitsy ry anaka. Toa tsapako mafisitra sy marary avokoa ny tendako sy ny tratrako rehetra. Zany ve? Aleo manantona mpitsabo mihitsy rehefa avy eo fa tena vahato zany kia. Jereo ke tenao fa sady atsatra nireraka be. Andrasa aloha jereko raha efa tonga ao Maefa dia miaraka ho any amin'ny dokotera tsika telo. Maefa, efa tonga ato ianao? Fa ahoana? Misy ilanao anga? Tena marary papa ary Maefa. Mila entina any amin'ny mpitsabo izy zao dia zao fa sao dia sanatria iomby ihany ny aretiny. Ay ve, tsy tonga ny hafa mandehanana reo mianaka. Fa maninona?
sady to tsy taitra kory ndre ianao zany e. Fa jamba ve masonao tsy mahita hoe reraky ny asa le bandy ka mila makainy e. Ho avy indray ianao sy niaky sy tiananao ry maefa. Ka nareo tsy namanao fanontaniana daladalako. Aiza ny olona ny tsy hosoreny. Andray, ianao ty tokoa nge ka tena lasa niova be mihitsy tato ato zay e. Indraindray aza moa dia manao resaka sy fihetsika fa tsy fantatra hoe inona no antony. Tena tsy azoko mihitsy. Azitarina lava be raha le resaka fa rehefa hoe tsy afaka miaraka aminareo sy rabaina le bandy dia zay tapitra. Saza mbola hiverina ho any amin'ny studio rehefa avy eo. Indray ariko. Ataoko ahoana moa rehefa tsy afaka ianao. Mino Ary lasa jereo zany lanitra mitabataba zany so maninona ao anefitrao. Tsy resy. Efa tonga ato ianao. Fa vaizina ro mianaka. Mba nanam-potoana kely aho dia nandeha nitsidika ny dadatora fatro. Dia ahoana? Anga tsy loza ozy ianao no mahazo anazy telo mianaka e. Dry, loza ahoana? Olana be mihitsy ny azo menakavy aho. Ny aretin'ny dadato miombo andro aman'alina. Ny ataony maefa koa nefa mbola manampitrotraka. Fa inona marina hono ny tena mahazo andrafatro e? Raha ny filazany mino aloha dia hoe efa imbetsaka ondry zareo no nasaina nanao analisy saingy tsy mbola fantatra mazava ny tena fototry le aretina. Otry, fa inona koa no mampiseto anao? Tsy ny aretin-drafatro koa no mampiseto aho fa mahaino anao mitantaran'izany dia toa mahatsiaro ny nahazo anjaka tamin'izany fotoana izany e. Tadidiko tsara fa na dia efa narary mafy azy nijaka tamin'izany dia tsy namenatra andrafatro akory ny nanery azy hiasa mafy ohatrany isan'andro. Mbola tsarako tsara ihany koa fa tsy mba nahafohy afatsy arivo ariary raha fatro raha nangataka vola nitondrana nijaka tany amin'ny dokotera. Ay, ianao koa dia izany foana. Tantara efa nivalina izany. Avelo ny lasa omba ny lasa. Tsy dia mampaninina loatra aloha raha ny fanaovan-drafatro tsinotsinona anay termena-day e. Fa ny elo-gaogoavana izay tsy ho azoko fafana mandrakizay kosa aloha dia nandasahan'ny ain'ny mama sy njaka. Janony ihany izany resaka izany ka. Raha indry ianao dia mandeha any amin'ny resaka amin'ny maefa. Mety mba inoiny kokoa ngamba rehefa ianao no miteny azy. Raha izaho mantsy no mananatra dia ohatran'ny tsy misy dikany. Fa maninona anao koa nefa maefa e? Tafahoatra loatra ny zavatra ataony tsy resy aizako. Ny rafozana efa marary mafy kanefa izy mahita an'izao manao mamilava sy tsy mody hatrany izao mihitsy. Ny opa sy ny latsalatsa ataony amin'ny mino moa amin'izany tsy tany saina intsony. Mahavita mamono sy midaroka mihitsy aza hono indraindray. Izany raha tsy mivony sy mangamangana mihitsy ny tarehy amin'ny mino anaovan'le brikila azy iny Mafy keo aloha iny anadahanao iny ka. Mba marina. Izany dia mbola mahafala anao ihany. Mahazo any mino azy efa tena mampalahelo. Si, adalana ny azy e. Ary Frank reny bandy endry sady manam-panaka nefa natao tsinotsinona. Izao ny vokany. Izao tsapany tsara izany hoe miray vova mivoa izany. Sady tsy teny amin'ny maefa izany koa e. Miala tsiny. Manahirana be ilay miditra amin'ny feratokantranon'olona. Dia tena tsy mahita ninninona tsony mihitsy izany no mahasombapá amin'izao. Indrisy ry izao sisa. Eny mbola mahita kely ihany aho saingy manjavozavo be daholo izay jereko rehetra. Zany ve? Ary mba efa nandalo teto ve ilay dokotera mpanara-maso anao iny? Efa nandalo teto koa izy ihany keo. Saingy tsy mbola niova fa ny zavatra nilazainy omaly ihany no nambarany androany. Fa mba manao ahoana tokoa izao ny asanse. Mandeha tsara? Mandeha tsara ka. Aza manahy amin'izany papa?
Mahatoky tanteraka ny sy amin'ny fitantanana ny orinasantsika io. Zaho mantsy efa fantatry izay tsara fa mety tsy afaka hiverina indray an'io asako intsony noho ny tiaretiko ty. Tena ezaka mafy papa, mahazo mandry von'ny vaty ianao. Oe, adino tokoa ny laza taminao fa misy taratasy tokony ataonao soni reto. Reto. Taratasy momba n'inona reto? Andraso fa atorokanao ny faritra tokony sinosoni. Eto. Eto ve? Ie, eo. De ty koa. Zay, misaotra. Avelako amin'izay nga papa fa somary mamaika ihany raha rivotsika miresaka tsara. Eny ary, masotory se. Ary aloha miala eto amin'izay fa mahaletra na mahita an'le antotozy ty aza. Reto sy ny reto ihany koa ny tena nilako anao teo. Seradady, raha mba fantatrao mantsy hoe inona ndraiketin'reto taratasiny sy ny avinao reto mampalahelo, aza mba tsamba ihany. Tsinitsinina lesy. Okey lesy, oela velona ny finamanana. Dia ahoana ona? Efa directeur général tokoa moa zany nitsona ny laza aho Trais, monsieur le DG manoloananao fa tandremo eno ay, tandremo fotsiny so atao ratsy tantana le orinasan'olona. Fangatsy loza ho izy lahy Maninona ty? Mbola tsy ampiray volana koa rengely ty zao nandraisako amin'ny fitantanana dia efa tsy misy mandeha amin'izay lohan'ny sady ny zavatra etsy. Sérieux? Zany hoa, hitako taiza molety izay mitantana orinasa. Ny resaka sary mihetsika sy ny fierana daba ihany ny tena talentatsika. Nenimeny be indrindra. Ndray marary mafy, ny vady adala tsy azo ianterana. Ny fananana moa amin'izany dia tena anaovan'ny voay tsy mpisany sy akritika mihitsy. Tsy ny orinasa fotsiny angely ty ny eo ampialatanantsika amin'izao e. Ohatray, fa mbola misy inona koa? Ny fananana rehetra mihitsy. Amin'ny kafaliana lehibe ny olazako amin'ny lafa efa misoratra amiko avokoa ny arena rehetra sy ny firongony. Na ny tany, na ny trano, na ny fiara sy ny sisa. Aiza, marina e. Ataovy matotra kosa e. Ary tena aingam-piasa be ngela zany ry mahefy e. Tena rapida. Trais, tsika angamba ela amin'ny zavatra izany le ty e. Raha ingara fatro kosa aloha azoko antoka tanteraka fa tsy nanaiky nanolotra ny fananany rehetra ho an'ny lahy zany. Mino marimarina fa tsy maintsy nisy fanerena mivantan'akolaka ihany tao. Sa diso ve Fa mbola tsy malala amin'ny maefa foana ve lahy e. Maefa ngely ty e. Mafy alaka, manaika. Maninona tsara hoe ry maefa? Fa inona reto loza lazainao? Ka efa zany no lazaiko anao zany hoa e. Tsy maintsy hikatona mandritra ny fotoana tsy voafetra ny orinasa. Andriamanitra, mba efa nisaina sy nieritreritra tsara ve ianao vao nandray an'izany fanapa-kevitra izany? Izay ho ataon'ireo mpiasa be dia be tsy nahazo karamireo aza zao tsy mbola fantatr' izay ho vokany. Asa, mety efa raha fidirako amponja mihitsy angamba. Loza. Eny e. Olona tsy mahita zorony amin'ny fitantanana koa moa mba nametrahana fitokisanako. Zao ny vokany. Dondrina loatra. Mafefikelo mivava ary mihitsy sao ahitan-doza. Nizaka tamin'ny fotoan'andro ny azonao ivaivana fa tsy za mihitsy. Mino Ary lasa jereo mibaina anao fa mandreraka be mianazo miogaoga ny efitra ka. Lasa anditama be problème tsy. Velominy fiara dia andao andeha amin'izay. Maika ho tonga ny an-trano koa izay mianaka. Okey ary.
tena menatra ary sy resy fa inona koa ny namenatra anao tampotampoka teo tsy miboridana ange ianao menatra azy mianaka menatra mihitsy dadatoa menatra tanteraka amin'ny adalany mahefa ary sy resy ay ve ianao ty koa mba ty saroka enatra loatra ka moa tsy fantatrao fa efa namety le orinasandry zareo eny sady tsy mahaliana ihany koa nge ny fahafantarana an'izany tena olona tsy azo itokisana le zodahanao ry sy resy tena mariny reny natao fianakaviana voaozina noho ny afokany raha tsy fantatrao tena tafitikizo mihitsy vary nanambady an'le kiala totombitany oay ajanony vetoveto eny fiara sy resy fa misy inona tsy herenao re setroka matevina be ry tazanao ve eo Andriamanitro tena nitrandro mino midona tsetroka be io ry sy resy tena trandro zareo mihitsy io maty aky papa Rionja maty izy mahaiza olona kiry mino mitraka fa entony miakandrefam-baravarana rehetra mivavaka sisany azontsika tao mba handram-piadanana ny fanahany tatatora fotra misaotra kia misaotra nareo mivadina fohy fotoana na manginana aty amin'ny hopitaly marina mihitsy zany teny onjy zany ekeo fa zao nga mahalahatra Andriamanitra atahoana moa fa zay le fiainana na hoela na hoaingana dia tsy maintsy jinjany foana fafy ny tsirairay mionona minao fa mendrika azy zao matoa sy resy lasena mivoaka tsy azoko fa nahoana ny tsy avelanao akahery amin'ny mino ento mivoaka ny ivelany ihany ty zazy ty fa mafana loatra ato meo aty ary zay lasa tena elana tsy mibe dia be ry izy mivady fa efa hainareo ihany moa tsy resy somary tsy dia mahay mandahateny izy mantsy dia manjary miteniteny foana indraindray marina voalazany ka fa inona marina moa no tena zavanitranga ngatsy loza tsoroany mantano zobavy fotika tsy nisy azo andraisina tsony ny transo izy rehetra tao anatiny tao anisan'izany dadatora fatro tena hoe otohody tanteraka ny vatany tsy nisy namantarana azy tsony efa nanao zay azonao tao tamin'ny famononany afy any ny parivodorindrina sy ny mpamonjy fa saingy indrisy tsy avotra tsony enjany zany fa inona hono ny antony nahatonga ny loza tsy fantatra mazava zay fototra ny evin'ny afy tao atrany raha teo moa tsy nisy olona fa tsy njara fatro ihany imino moa teo ny eo ihany dia torana tsy natsiaro tena raha vao nareny vaovao dia zao nentina ty amin'ny hopitaly zao zany ve hay tena grave be dia aiza zany nareo nipetraka manomboko izao tsy maintsy any amin'ilay tranona eny Ambomangakila aloha zay nisitrika mondrapa dia ho hito ihany ny toeny mahirezatra-andry izy roa indrindra moa fandriry mino fiainana daholo aky izany fa aza tao mahakivy misaotra Kionja Mino olo kiala mino foi ty varavarany ty olo kiala mino mino foi malako ty varavarany ty mba moramora rery mahefa fa efa ny folo sasany alina nge zao mba malala menatr'olona ka sofetela vo malala mo varavara de mba baraza andro mahefa ady mifily le pano ny avelany ty oka tokotany io fotsiny raha matomidororo velona tsy misy lavanazy ary mba hitany fa zay miagaga oloko eo
Tsy malala olona reraky ny asa mihitsy trony. Reraky ny asa sa reraky ny fitetezam-behivavy eraka Antananarivo? Marina ty mba fidifidi kely ny vavavoka tsy tinitiny amin'ny tiaka aloha tavany mihitsy ny ty oa. Tena mihitsy angamba ny mpanao an'izany dia marikoriko. Ny aferaferanay efa tsy mandeha amin'izay lohan'ny ntsony ny vady atao trano koa nefa manirikiry tsy mahaty ody atrano. Tena mahakale mihitsy ty. Ny anonga moty zany foana afery studio milaza fa mandeha manao tournage tsy misy farany kanefa na ariary aza tsy ampidirinao ato. Zao na ny vola ividianana solika aza tsy misy tsony fa tsy maintsy mandeha bus rehefa mivoaka. Aty ianao Ohatrinona zao manampidirinao tato amin'ity trano ty ohatrino? Fa maninona marina moa zany raha ampiasaina le fiara ray ato ambany. Fiara tokony ampidi-bola kanefa dia avelan'ny herika raha eo fotsiny. Maninona? Taba inona ny tavy ampiasaina? Fa le sprinter fotsifotsy iny fa inona indray Fataizary ty tamin'io radony Sprinter efa ela zany nivadika sosy raha matotya. Maninona tsara hoe maefa? Zaiko Kaikyo fa loza inona reto lazainao Zany efa lasa ny tompony tiany entana lantro. Fa lalana veza moa zany nasa inao ny varotra ny fiara iny. Amin'izay indray tsy nisy fampiresahana tsy nisy ninina kory. Ozy ny fananako vena midiko dia tokony era aminao Fanananao avisa. Fananany papa daholo ireo fa tsy misy anao na dia tapa-panjaitra ray azy. Mampalahelo loatra ianao ty mikoka. Mampalahelo. Aza matahotra anao fa tsy ela koa dia alefatsika koa le star rex belamenao. Eny efa karazany nefa lafy moa zany le tala fa mifanakalozana sisa nandrasatsika. Rosa tena naninenako tongotra mahatanana mihitsy ny nanambady anao ty ry maefa. Raha tsy ny sarozory taminao ngamba hinoko marimarina fa tsy hopotika toy izao ny fiainako. Manenina raha misy angamba ny olona tokony hanenina voalohany indrindra dia zaho azo tafidikizy tamin'ny fianakaviana vohozona ny tenanay. Zao manjary zavokoa no miaraka mijinja aminao ny vokatsy ny ratsy vitanao sy ny rainao. Zany mihitsy angamba no mahatonga anao ty tsy nomen'Andriamanitra zanaka na dia efa ela azy ianao no naniriky mba hipitro zaza. Andray Tsy mba ohatry ny vehivavy rehetra. Eny sarako mihitsy aza satria tsy te hanataranaka avy aminao akory ary ty tsy mila taranaka avy amina vehivavy tsy vanina ohatry anao zao lehilahy zao mendrika anao sy le olona mitovy aminao no vadiko boribory mandrakizay mazava aminao zay. sao dia mba tafahoatra loatra kosa ny teninao zany ry maefa. Fa foninona loatra reny ao anatinao ty fo vato. Io ny masomboa io foana ny mody apatrapatra keo efa tratrany mariny ty. Ary mba ihany ianao andehanako atory farana ihany ny andro mba Ay ve fa mazava be ny andro toromaso re zany. Io ambony latabatra io ny sakafo marainanao. Mankasitraka fa iza koa zany olona tsy malala fomba manelingelina vao maraina zany. Andraso fa hojereko vetivety. Aty aminareo ngaky maefa. Tsy azoko. Fa manino indray no mitomany. Mino afa misy inona. Aty aminareo ve hoa maefa. Hitady azy ny natokavako aty. Ka tsy aty aminay izy raha izay no tindreo fantatrako. Fa ahoana nefa fa niady indray nganareo.
fa izy zany Rionja. Ohatray fa toy mino fa ahoana sady tao mitomany angenao zany efa misy inona mitady amahefa hono izy ry tsy resy a. Tsy haiko hoe inona moa zany no tokony ataony mahefa ty amin'izao oro zao. mba tsy azo kokoa zany. Ianao vadiny indray ve tsy malala hoe fa tsy eto toerana tsony angeny edala amin'izao fotoana izao hoe. Fa tsy eto toerana ona fa aiza izy? Ino tokoa tamin'ny talata ngezi no efa nanainge. Azoko antoka tanteraka fa efa niala mainy le ry amin'izao ora resantsika izao. Andrekaiky eo loza fa tena torany ty ry tsy resy a. Ampiolo zay batazo hoe tsy ampandrina. Maika andeha hiasa fa dana tsora zila nampianao amelona azy. Zay fa lasa O tsy resy a, mivenena ho a. Inona? Fa tena marina tokoa ve aloha ny zavatra namaranao teo e. Ohatray inona moa no tokony andragako amin'izany aminao? Te maninona ianao tsy nilazan'izany tamiko hatramin'izay? Satria zao angamba vao tonga ny fotoana tokony hafantaranao ny marina. Oay, misy taratasy napetranao anareo sy mama tokoa ny ao anaty armoire ao e. Zay fa lasa aloha. Mino a. Mino a. Mariana Vinci. Mino. Dia zany akiny zava-bitan'le mahefandoza Rionja. Ndray tena tsy fanina loatra le anadangy. Tsy mataotody. Tsy navelany raha tsy fongana tanteraka ny arenana velany tata. Vera kia Rionja. Vera tanteraka. Aiza ntsony ny tany alehako. Tena mba loza koky izany a. Te mieritreritra no aiza tokoa moa zany ndre io zao. Aiza ndray zany zao ndre ny sitrika aloha manomboko zao. Tsy haiko. Vera efitra tanteraka. Le olona ny vidin'ny tranonay zangeky efa nilaza fa hoe ilainy amin'ny herinandro ty hono ny fananany. Mba ampio fa tena tsy fantatry tsao izay tokony ho ataoko. Ny tena loza koky dia tia mahefa lasa nandositra tiako. Raha tsy resy indray aloha dia efa fantatro fa tsy anaiky nijanonandry ato aminay mihitsy. Kanefa za matahotra indri fa tsy maintsy hanampy andria. Misaotra kia. Matokia. Taratasina koty misisika pambany lamba tatabatra ty. Eo e. Oay. Tena soratanany mahefy ty. Andraso efa kina. Mino. Fantatro fa tsy faly amiko ianao. Fantatro fa tezitra sy mety tanteraka amiko ny fonao. Mety hanozona ahy angamby ianao, mety hantsotody ihany koa, kanefa tiako ny milaza aminao fa iraka no tanterahako hatramin'izay. Mision nampanaofina ary faly ankehitriny satria totosako soamatsara izany. Nanomboka tamin'ilay fotoana voalohany nanatonoaka anao teo an-jaridaina ka hatramin'izao fotoana andratako izao dia efa voahomana miloha avokoa. Tsy nisy avy amiko akory reny rehetrareny fa baiko avy amin'ny tsiresy no notontosaiko. Baiko ia kanefa tiako ny manamarika fa izay rehetra nataoko taminao dia nataoko tamin'ny sitrapo avokoa fa tsy nisy teritery. Mahefa. Andriamanitra. Fa tena marina tokoa ve voalaza ny taratasy ty e? Tsy mino an'izany a. Tsy resy. Dia vitanao tokoa ve? Mazava ho azy.
andrekako tsy resy fa taitra be sy gaga ianao. Taitra sy gaga ianao hoe nahoana ny tsirenao akory nidirako tato. tsy vanina ianao tsy resy tsy vanina tsy mataotody ary tianao ianao ny tena io angamba vanina sahala ihany tsika fa aza malaky mitsaratsara. tsy matahotra an'Andriamanitra ianao hoe samy tsy vanina na ianao na mahefa tsy vanina. Eno aminao hoe samy tsy vanina tsika telo ary tsy mampaninina any manaiky fa za ngamba ny tena tsy vanina indrindra amin'izao tantara zao. Fantatro mantsy fa zany na vita fahotany mavisa danja indrindra. Mahefa ny nampalahelo nanaiky nataonao fitaovana nataterahanao ny valifatinao. Tsia mahafaly amin'ny mampafantatra anao fa tsy nisy zao rehetra zao raha tsy teo mahefa. Tsoroko aminao mazava tsara fa tsy nanana eritreritranao an'ireny rehetrarehetra ireny akory aho. Saingy so ihany fa teo mahefa nandrehatra ny vahinafy niotrika tato anatiko. Tamin'ny tsitrapo tanteraka ny naneken'ny asa nampanaoviko azy satria fantany tsara fa tsy mendrika ny olona ohatranareo akory ny ainam-piadanana eto amin'ity tany ity. Tena tsy namposiko ry tsy resy tsy namposiko ianao no mahavita zavatra ohatran'izao. Nahoana moa tsy ho vitako? Vitako soamatsara tahaka ny nahavitanareo nandatsaka ny ain'reniko sy ny ralahako. Raha azoko tsara anke zany dia ianao no nandoro an'ny mpampatahotra-trano. Voalaza nao zany nanirako olona nala ny ainy tahaka ny nanirahako olona nala ny zaza tao kibonao. Andrekakiko inoko fa mbola tsaronao avokoa zany rehetrarehetra zany na dia efa 2 taona lasa azy zay. Ary raha tianao fantatra dia tsy tonga ho azy akory reny aretin-drafatro reny fa vokatry ny pozina nataony mahefa tamin'ny rano fisotro isan'andro. Maninona? Ina tsara hoe zany mety tsy fantatrao koa angamba fa noho ny pozina nomeny mahefanao isan'andro no nahatonga anao tsy nety nahazo zaza mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao. Ina daholo reny zany. Miantony dia satria tsy mendrika ny anataranaka akory ny olona tahaka anao hoe mazava aminao zany. Andray tsy resa no tsy namposiko dia faly zany zao ianao satria potika tanteraka ny fiainanay. Tsia tsy ho faly velively raha tsy ianao mihitsy no potika tahaka ny namoteanao ny fianakaviako. Mino fa fa diso fantatro loatra angamba le teny malaza hoe aina solo ny aina. Hitanao ty lehilahy anaty mangirana be ty. Tsy resy fa ho ataonao iny ny antso maranitra be iny. Ity ny farany fa aza matahotra tsony ianao hoe ity ny dingana farany dia ho tapitra treo ny fijalianao. Sy any amin'ny afo be andray iny tsy fantatro. Aza manantona akory ianao e. Aza manantona. Ela be zany rangafa. Tsy resy apetrao iny antsiny. Ionja. Ory tsy resy fa mbola inona ihany ty mampikoropadropaka anao eran-trano ty? Sa mbola mieritreritra ny anao inona ihany? Rovy daholo ny entana dia andao hiala eto aingana. Tsy azoko fa hiala eto ahoana? Fa ianao ve tsy mahalala teny gasy? Efa hoe amboary malaky ny etantsika dia andao hiala ato amin'ity trano ity zao dia zao aingana ianao. Fa maninontsika ny alato? Fa ianao ty ve efa tena lasa adala mihitsy sa ahoana? No ianao ihany zao no nahatonga an'izany. Dia iverinao moa fa anaiky hipetrapetraka fotsiny amin'izao iny miniminodozanao iny. Namony biby tsy nahafaty aho ka tsy maintsy miaro tena. Sao dia tena indray no fiteran'ny rambony eto. Ary aza aloha zana miana anao fa taterao ny zavatra mpanaoviko anao e. Voay malaky ty. Voay ho aty farafarany ty voay ho aty. Krokodilo Zay sahady ary ho aly efa nahita. Andrasy eo tsokolofoka etsy ambaravarakely etsy. Tonga dia voay ty varavarany ty raha tsy teo dorako velona tenisany olo piasanay taloha. Piasanay taloha. Piasanay taloha. Natao tena masikita. Natao tena masikita ny dadanay ilay nofy. Tsy
mifaly ny tena tsy mifaly loza fa tena lazavany ty tsy resy sady ohatrany misy famaky maranitra be iny amin'ny tanany iny marina mafy raha mpiambahambany io akory ny amono antsika telo mianaka eto fa andao andositra andao aingana tena lasa tokoa moa zany mahefa no tiako maninona raha mba tsofina rano izy dia tsy araha tsy eto sy alahelo ohatran'izany fa mbola tsy fantatro tokoa ange hatramin'izao hoe inona marina ny antony tena nandehanany angasy nambarany tao anatin'ilay taratasy moa zany tsy nilaza ninninona momba an'izany mihitsy izy fa fifonana sy fangataham-pamelana ny tena namenono ny taratasy raha ny marina aloha dia voantso hiasany amin'ny orinasa mpamokatra sary mihetsika ny Alemaina le ry raha ny filazany dia toa hoe efa voasinio ny kontraka mety tsy tavaverina ty tsony le ry raha tsy afaka dimy taona ano any zany ve malahelo azy sady anga ianao nahoana kosa moa tsy alahelo tsy fakahita tsony ke zany zay raha tsy afaka dimy taona indray nahoana moa nareo tsy fakahita afaka mifampiresaka isan'andro mihitsy azy nareo raha tianao zany ka fa hono ary tsy resy tsy manintsika anao akory ve zany ny eritreritra ao tamin'ireny fahotana mahafaty vitanareo sy mahefy reny dia mba milamina ve ny sainao efa fantatro mihitsy fa tsy maintsy anontany an'izany amiko ianao kanefa raha tena ho fantatra dia tsy misy afa-tsy fitoniana sy hafaliana ny mameno ny foko amin'izao fotoana izao satria ankehitriny aho afaka milaza fa tsy lasa datsapona ny an'izy telo mianaka tanterako ny valifatiko ampiazay ary za mihitsy no hitolo-tena manam-pahefana amin'ny zavatra tsy vitako rehetra ary omany koa ny fonao sy ny sainao fa tsy maintsy baby ny eloka vitany ihany koa ny mahefa na ho ela na ho aingana satria navita eloka be vavany araka tamiko izy mafo loatra ianao tiry tsy resy tsy fono fa mandratsony angambany ao anatinao ao fa tena fo vato ara-baky teny mihitsy marina raha tsy lasa mampatahotra nana ny ara-iaina aminao azy lasa matahotra ve ianao anga ianao mikasany anisy ratsy azy sanatria engany mba tsy hanahaka ny toetra ratsinao io zanatsika io mazava ho azy aloha azoko antoka mantsy fa tsy ho sarotra aminao ny hampanaiky azy fa ny valifaty tsara indrindra dia ny famelan-keloka ianao mba mahafantatra an'izany ihany diso fantatro loatra azako vonina ny amelany eloko mihiny zany ianao antenaiko kosa fa tsy hanaraka azy hatrany anjanamasina ny alahelonao kanefa dia amin'ny alahelo lehibe ny ilazako aminao fa raha sanatria ho avy ny andro ahasitrana n'ilay kiala tsy vaniny iny dia mahazo matoka ianao fa mbola hitondray ny lalao anay andray ahoana tsara hoe ry tsy resy dia ponsa ve zany ny tanjona ny safidianao hifaharana ary tsy resy tsy mba ny saininao kely akory ny fisina ivady amanjanaka ao teo ampamolavolana sy teo ampanataterahana ny falifatinao falifaty izay fantatra tsara fa eloka be vava azahoana sazy enjana ny fiainana mianaka ny nataonao sorona satria dia ny fonja sisa ny mameno ny andro tokony ny andro sisa iainanao ionja azandrasana tsony ny ora fataperan'ny famangina ndao zany avako zao ivavaka ho anareo mianaka tsy resy mivavaho aho mamelany eloko ny farana teo mamelany eloko
nosoratany Lota Rafalimanana. Novelomin'ny Omy Ajanirina, Vanso, niaraka tamin'ny Le Mec, Irlanto Arliva, ary Tahina Nantenaina. Roland Ramanantsonina indray feo, Anjary Liva ny nanatotosa.